tamin'ny herinandroany lady ihany fa zany filohan'ny republika zany mety foana ny ataony ninninna na araka ny lalampanorenana io na tsy araka ny lalampanorenana na manara-dalàna io na tsy manara-dalàna tsy problème zany fa mahalala ny ataony filohan'ny republika hoe no tsika kely nge namana Maurice Tsiavonana ny tenin'ny filohan'ny republika raha nandrainy solombavam-bahoaka izy nanolotra azy ny lisitry ny prime ministre teny avoloa tamin'ny herin'ny androany avy nandika lalampanorenana miariary zao ny filohan'ny republika inona ny zavatra mbola nyresahany angatahantsika ny namana teknisiana mba handefa zay teny navoaka ny filohan'ny republika teny avoloa tamin'ny alahady zay namana Maurice Tsiavonana tsika ihany zavatra zay niseho zay everika hoe mampalahelo reny zavatra reny satria filoam-pirenena be dia nanao foana tsy ananao foana zany filoam-pirenena tombotsoan'ny firenena mahafantatra ny tokony atao ny filoha ary ny zava-dehibe dia reo ny solombavam-bahoaka zany mahatsapa hoe tokony roso isika tsy manaonao foana tsy manaonao foana zany ny filoam-pirenena zany hoy izy mahafantatra ny tokony ataony ny filoam-pirenena zany hoe tena resy lahatra zany ny filoam-pirenena era-jonary mampianina fa mahalala ny tokony ataony izy ary tsy manaonao foana aminy tsy manaonao foana reny fanaovana décret ohatran'ny reny hoe tsy nisy taratasy fametraha-pelana nefa dia avoaka ny décret manaiky ny fametraha-pelan'ny prime ministre tsy manaonao foana izy mandainga amin'ny vahoaka malagasy par décret tsy manaonao foana izy manao mensonge d'état fa fantany tokony atao fantanony ny tokony atao ny fanontaniana amin'izany namana Maurice Tsiavonana dia tsotra ninona amin'ny zavatra tenenin'ny filohan'ny republika averintsika ndray mandeha indray hoe ninona amin'ny zavatra tenenin'ny filohan'ny republika no azo inona sy tsy azo inona satria tsotra sady miteny izy fa mahalala ny tokony ataony ny filohan'ny republika ary tsy manaonao foana nefa avy nanaonao foana ary zavatra tsy tokony ataony nataony ny filohan'ny republika dikan'izany amin'ny filohan'ny republika era-jonary mampianina namana Maurice Tsiavonana dia tsotra ny ataoko ny lalàna ny ataony ny lalàna lalam-panorenana izy ny lalàna velona izy tenany zay zavatra teneny no ambony noho ny lalàna velona ka raha androany izy miteny hoe fa ivadiny iny rapitso zay ny marina raha androa maly izy manao zavatra tsy araky ny lalàna fa zay amin'ny marina zay tiany atao ihany ny lalàna zay le tafiditra tanteraka namana Maurice Tsiavonana hoe ao anaty dictature totale lay Madagasikara am'izao tsika miteny zao rehefa zay tiany filoam-pirenena atao no mety rehefa zay tiany atao no atao rehefa zay tiany atao tsy maintsy ekena manekenareo zay ataoko fa za filoam-pirenena ary zay ataoko dia mety mahalala ny ataoko koa nahitanareo maso zao aza fa lainga tsy ara-dalàna mahalala ny ataoko fa ny asanareo vahoaka malagasy manaiky zay tiako atao zany no atao hoe dictature totale namana Maurice Tsiavonana